Nahoana? Efa eto amin'ilay plaque misy an'ilay Prosuzy Rafid showroom zay. Nahoana e? Bonjour. Yatsy. Nicolas, zao tonga soa ty aminay. Zavaina dady ary aloha resy. Fazavana kely fotsiny ina nataonay aty Besary aty Besarety zay io zao a. Za anisan'ny mpankafy kapa be mihitsiny. Dia nisy fotoana nijery tao Facebook tao a. Izy hoany mba afaka manao kapa za mantsy mba hanana an'ilay hoe kapa maro. Nefany a ny kapa marotra matetika tsy dia tsara bika. Ka izay nampatonga anao hoe andeha hanandrana anao an'ilay clash test aty aminareo a. Zavaina kely hoe izy alondra zareo mpanao kiraro a. Mpanao kiraro ihany sa mpanao zavatra hafa koa moa? Mpanao kiraro zay no mpanao poketra sady mpanao kitapo. Fa ny zavatra ataoko androany a kapa no zavatra tena mampanaoviko androany. Zay zany mba zavatra mba teneniko andrareo hoe taro za mba hanamboary kapa anankiray a. Ina moa tonantonana an'ity zavatra aty ambony aty. Tsy hoe voatery ohatry daholo ny olona rehetra fa za le olona mahatsiravina be leo mba tiako jerena. Mba tiako jerena ohatra hoe za fanamboarana kapa zao dia tiako zaraina aminareo hoe ohatry ny ahoana saotra ny ao aminavy a ny processus atao ahafahana tonga amin'izany kapa anankiray izany. Nicolas moa ny fiantsoana an'izay? Nicolas Rafid ny anarako a. Nicolas Rafid anisan'ny gérant ato amin'ny Prosuzy. Rafid Prosuzy. Zanaka lahy mpandova be. Tao hoe zafikelyn'le Firy amin'ny génération zao se? troisième génération dadabeanay moa zany no tena nanao azy a. Dia avy eo nandimby ny mamanay a. Dia za zao nandimby mamanay zao. Dia inoky fa mety aliana anareo le izy ho anareo zay te hanana kapa maharitra sy le mafitoto be reo. Vitantsika eo le processus a. Lefantsika tsiraidraila izy ohatra zao manao an'le kapa. Anaovany antso moa izy dia izy moa zao ny mannequin antsika androany a. Dia hitanareo hoe ohatrohatry ny ahoana amin'ilay izy rehefa eo. Lasaritsika da. Dia nahita modèle anankiray izay atao amin'ny page-ny zareo satria amin'izay zavatra hitako hoe fa zavatra nataony zareo a. Ohatra n'ity modèle ity zao. Nicolas, ity nahita n'ity tao amin'ny page-nareo a za. Misy anarany ity modèle ity a. Keziany anaran'ilay modèle. Ity mihitsy izy ity. Fa souci kely anankiray fotsiny teo amin'ny resaka couleur a. Dia nieritreretiko a rose pâle sy rose gold zao ohatra hoe mba mahafinaritra anahy fa atao ohatra ity ny bikany. Mety possible ve zay? Azo atao tsara ka. Misy tsara le combinaison le couleur tadiavy miantso. Tiako be. Kay. Tsara hoe. Fa mety raha ity mipambana kokoa ity anankiray ity. Atao hoe le rose gold ny dominant. Tiako le rose poudré a. Nefa tsy fokoko ity dia tiako ireo ny miaraka. Sarosaroka anareo le lamba rakizy a. Tsara be le. Izy moa zany eto tsy mili cuir véritable cuir. Cuir de chèvre. Ny lamba tsy cuir. Le textile n'est pas cuir. Ny tissu provenant ana zavatra végétal. Ny cuir animal zany venant d'Italie daholo le matière ampiasainay. Machine ity zany no ampiasaintsika no an'ilay découpe. Tsy manenongela raha eto. Vina sandratra miasa. Izy no tianao hoe zao le eto dia zao le eto dia zao. Ity ohatra le rose gold dia ity rose gold le eto amin'ny tapiny eto satria amin'izay hita tsara ny vernis. Dia ity atao ohatra hoe poudré. Ity gold. Tsy haiko. Ohatra ity fotsiny atao gold poudré gold poudré dia gold. Reo zany bandimpanao découpeur zany reo. Mihitsy reo fa tsy découpeur intsony. Le asanay koa moa mbola tsy dia tena hoe à la chaîne fa izy mbola à la tâche dia manana qualification zany le ankizy eto mahavita asa de A à Z volokatra amin'ny farany. Reo zany tsy mampiasa hety. Asa hety ihany misy hety ampiasainay ihany zany fa atao hoe any amin'ny resaka finition ny hety vao mandeha. Ohatrany hoe découpe na doublure zavatra ohatry zany. Fa hety aloha zany tsika mbola anao an'ilay détail zany. Inona ny anaran'ity? Mila mianatra SVT kely aloha sy tadiditra zany rehetrarehetra. Ranjo sa tsy haiko. Ranjo aty. Ranjo aloha tiana. Ity zany inona amin'ny teny gasy. Ranjona koa. Atao hoe le ambanin'ny ranjo. Takiban'ny ranjo. Inona?
hiditra amin'ny choix de semelle akory zany zao tsika 36-37 ty moa zao mody huit fotsiny ouais tirsemba sur la colle eo ihany se fa tadia merci Fireto Sofir retina atao hoe fa hoe première préfabriqué fa vonina izy zany apetaka fotsiny aloha zany le tongotra aloha tongotra manandra tsy mety pointure 37 izy zany atao hoe mafatifaty tongotra kely aloha mafatifaty hely ohatrany Cendrillon tongotrako kely an'le ramose aloha zany izy nanao réparation kely ny kapany antso merci na sandratra io mba plaqué kely azafady ino zany plaqueny kenle plaquage zany ty zao le rose gold aleny teo asinan'le matevina ao ambadika de jeretaneta reo lasa rigide tsara le mienjakenjana tsara zany zao le cuir le faladiantsika io lakina crêpe ohatr'izao zany le izy rehefa mbola tsy voatapaka izy io zany apasy an'ity machine ty de mamoaka ny forme le lasitra ty mangatsika de reto avy le élément zavatra rehetrarehetra zay nitapatapahana tena zavatra tenaiko anareo kely fa dadany be fa ela be zay teo niandra ny fahavitany reto languette rehetrarehetra reto zany fa tonga anay lasa mividy pain pâté farany tanteraka zany zao le tsy mbola tanteraka le kapa fa le zaitra le kapa hitanareo am'izao efa nio varo ny numéro fa efa rivariva ny andro manao assemblage zao manao assemblage le tapon'le kapa zany zao zany hoe le zavatra rehetrarehetra tokony kifatopatotra rehetrarehetra amin'le kapa zao zao efa manao fahitahitantsika zany zao ny tokony ahoana ny eo ambonin'le kapa mihinana tise Prisina tisy. Ay, izay vao haiko. Le zavatra hiditra amin'ity hoe ty makato de ty makato de ty makato de ty makato. Zay rehetra rehetra. Ty natao hoe moule. Io mba haiko. Ony dress. Efa kely sisa anay de anaovanao kapa. Foi eo io ny endrika. Ny zavatra anankiray tena tsy niinsisteko mafy mihitsiny zay ahafantarana anazy satria hitanareo misy ahafantarana an'le procédure rapide ty boka aloha de niteny tamin'ny zareo hoe ahoana moa fanamboarana an'io zavatra io zany hoe misy ino tony tampon samoule matrice c'est comme ça une matrice vita amin'ny vy sa aluminium vy mavesatra be le izy alaina zany le vy de apetraka eo amin'le eto amin'le zavatra na 2 tonnes de ketohany indray mandeha ao zany de voilà c'est fini. Hai visto ty zavatra tsy voatery hitovy be mbola ho régularisena jere na janona ohatr'izao Maintenant, per le fanaovana pensage dia zay tsy afahanay makany amin'ny fanaovana pensage amin'izao. Iandry anazy zany le pensage hitanareo le atao an'izany zany amin'ity sisiny ity. Ay fraisage ohatran'ny le any amin'ny dentiste efa hita kosa le kapa amin'izao hoe vita. Dia lomse tsy madiditra le fanaovana fraisage ihany vita le fraisage teo izay mampahoatra ty amin'ny kapa zany hoe hampalamalama anazy. Lasa ohatrany hoe gorodona madio be zany le izy. Vita soma tsara izy ity hiditra amin'ny essayage rehefa avy eo any an-trano nanao essayage fa dia misaotra anareo tamin'ny fandraisana dia mametraka mandra-piana mandra-pitafa ho antsika rehetrarehetra le tokantrano any. Bye bye. Bye. Misaotra anao.